Bonsoir daholo. No tsika aloha iresadresaka zavatra vaovao indray. Inona le zavatra vaovao? Prime ministre vaovao hony. Araky ny hitantsika teo dia notendrena androany hariva zany ny prime ministre vaovao ny gouvernementany Rajoelina. Tsara fantatra n'izay tsy mahafantatra fa directeur de cabinet militaire tao amin'ny gouvernement tsay tao amin'ny primature ihany io général Razavitombo io. Dia zay zany dia teteny hoe hitanao zany raha ohatra zany ka atao sary le izy dia ohatrany hoe ny tota ihany ny avadibadika na atao hoe friperie fa saingy izao tsy izay koa nge ny tanjontsika, tsy hoe manova PM dia ataovy olona avy any fanoerana ny PM na hoe ovaitsy olona nareo tsony ny PM donc tsy tokony ho déçu tsika. Aleo izy anao izay ataony eo fa na mbola ataony hoe ny vinantony na ny sipany zanany na ny sipany ny mialy na sipany lanto rakotomanga na iza no ataony PM eo, on s'en fout fa netsika dia miala ihany Rajoelina fantatsika satria izao Rajoelina mila miala i bomba, miala i tsay, bien sûr iny efa niala dégage, ary tsy mila ny ravatomanga isalitsala ny fitondrana ihany itsony koa. Ao moa izy ao vao avy nanao émission teo dia milaza hoe misy olona nivelany any amin'ny any lavitra any mampaniraka ny olona andromba ozy izy fa tsy androba. Bon, enfin bref, on s'en fout fa zao ny etsika. Na iza nataony Rajoelina PM teo dia tsisy rarahitsika an'izany fa Rajoelina miala ihany ny fantatsika. Azonareo le izy? Tsy mila olona isika isolo ny PM fa mila ny Rajoelina isika miala. Ary teny kely zany dia izao. Betsaka manko manontany hoe fa ahoana kay zany moa zany ny toy raha ohatra ka miala Rajoelina dia bomba ny tokony miditra eo. Zao moa izy raha ohatra ka hoe miala aminay pony izy, hoe reraka izy, tsy mavita izy, na lasa daly izy, na marary izy, na maty, dia vacant le poste de président de la République, dia zay vao miditra le iza no misolo azy eo, dia miditra ny constitution. Bomba zany misolo azy. Fa ny situation antsika amin'izao dia tsy ao anatin'ny cadre voalazan'ny constitution. Tsy voalazan'ny constitution hoe raha angatahany vahoaka hiala ny fitondrana dia inona no mitranga. Tsy miditra anatin'ny cadre constitutionnel zay fa miditra ao anatin'ny cadre de droit international universel. Zany hoe ny charte internationale du droit des peuples milaza hoe tout peuple a le droit de choisir librement ses dirigeants. Zany hoe ny firenena rehetra sy ny mponina amin'ny firenena rehetra anankiray dia afaka misafidy malalaka izay olona tiany hitondra azy. Ka rehefa ianao afaka misafidy ny olona hitondra anao, dia ianao koa afaka misafidy ny olona tsy tianao intsony hitondra anao. Dia ao anatin'izay cadre ny droit international zay zany tsika izao droit fondamental ny midina an-dalambe, droit fondamental ny choisir librement son dirigeant. Droit fondamental koa ny choisir librement de ne plus être dirigé par ce dirigeant défaillant. Noho izay antony izay rehefa ao anatin'izay cadre ny droit universel zay droit international universel zay tsika dia tsy ny constitution ntsony ny miasa fa io. Dia mananjo ny vahoaka
anendry malalaka ny olona tia nitondra azy. Mananjo ihany koa zany ny vahoaka anala malalaka ny olona izay tsy tia intsony hitondra azy satria tsy mahavita miay ny vahoaka, tsy mahavita ny andraikitra izay tokony nakinina taminy. Dikan'izay de tsy rarahitsika na mbola hosolony ny dirikaby, ny diricom, ny porte-parole, hosony daholo ny membre du cabinet en présidence, on s'en fout. Miala Rajoelina, miala daholo izay olona rehetrarehetra napetrany sy ny nomeny teo. De miverina ao anatin'izay legitima zay, miverina amin'ny vahoaka ny fahefana, de ny vahoaka amin'izay no mandinika, mametraka inona ny rafitra ho apetraka mandritry ny fotoana anomanana fifidianana ahafahana mifidy izandray ny hitondra eo. Mandritry n'izay fepitoana zay de tsy ao anatin'izay cadre constitutionnel zay fa ao anatin'ny cadre an'izay charte internationale zay isika. Zay zany ny tiako tenenina. Vao maika tsy nety raha ohatra ka mpitondra, raha ohatra ka mpanohitra ny nataony teo na olona tao amin'ny GNZ fa sa tonga de manimba tolona zany. Fa vao maika tsara hoe imbikery laza na io général dirikabiny zareo teo aloha izay olon-tsay, c'est-à-dire olon-dravatomanga ihany nataony eo de ianareo izay milaza hoe miady sy ravatomanga dia hitantsika tsara zany fa tsy miady zareo satria mbola ekipany tsay izay any ravatomanga zany, ekipany ravatomanga ihany no mbola eo. De mbola tadiavina koa zany atao amin'le tolona mbola tadiavina koa hoe mbola ekipany ravatomanga koa ny andeha hitary tolona eo. Tandremo fa raha vao mbola ekipany ravatomanga koa mbola andeha hitarika ny tolona amin'ny GNZ sy ny tolom-bahoaka ary ny tsy manaiky lembenana de mitovy amin'io PM zay napetraka teo ihany hoe mody hoe miala Rajoelina kanefa ny olona an-dravatomanga indray ny apetraka eo. De ohatran'izay koa hoe mody hoe asorina Tsay Christian nefa mbola olon'ny Tsay Christian ihany ny apetraka eo. Dina ny dikany. Dikan'izay de foutage de gueule. Tsy misy rarahiny ny fitakitsika. Omeny vola, zarainy vola tsaki-janona ohatrin'ireny akoho zarana fotsim-bary reny ny maramila na pilarina omaly eraky ny Madagasikara ny zarana 30, ny zarana 30 000 ariary, 50 000 ariary. De jereo angeny famonoan'le gendarme le mpianatra pour 50 000 ariary. Mampitehiteny mihitsy fa maninona raha ohatra ka mba menay 50 000 ariary tsirairay koa raha nareo de mba oka izay le famononan'le mpianatra, oka izay famononan'le mpigrefa, omenay 50 000 ariary tsirairay koa nareo de sakafo malalaka eo amin'ny 13 mai fa eo zay. Vonona amin'izany ve tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra anome 50 000 ariary an'ireo maramila, gendarme, police ireo de aleo sakafany 13 mai. Raha ohatra ka zay zany ny valeur an'zareo. Tsy aleo zay ny atao. Fa raha tsy zany de etsika. Za zao io mahita tamin'ny maraina hoe nisy maramila, non, oui, nisy maramila directeur tao amin'ny présidence, tao amin'ny garde présidentielle zay efa hitatsika hoe nisy maramila ihany koa nalatsaka ry zareo tamin'ny parachute novonoina, nalatsaka amin'ny parachute de maty ny sasany de naratra ny sasany. De zao misy anankiroa nosamborina efa 5 jours zay. De mbola miandry maramila satria modindominy tapany mandoherany atao PM ny maramila anankiray de mieritreritra izy hoe io zany ny matehan'ny maramila efa tezitra io. Non. Non. Mbola tezitra foana maramila. Miandry izay gadonany fotsiny sika. Fa zay ny lazaiko hoe mbola mitohy ny tolona, mbola mitohy ny fidinana an-dalambe ary mbola mitohy hatrany ny fitakitsika miala Rajoelina mba tsy lazako hoe miala pari respect. Mazava. Sotra antsika rehetrarehetra mandra-piona indray ary.